izay Andriamanitra rainay satria misy fandaharana izay tsy takatry ny sainao hitondranao ny fiainan'ny fiangonanao. Netsoanao ny filohan'ny fiangonana Luterana Malagasy pastora Docteur Rakotomirina Davida ary taona vitsy aty aoriana no nakanao koa ny filohan'ny efitry ny fiangonana Luterana Malagasy izay andriankinana eo amin'ny fampandehanana ny fiangonanao. Ankehitriny izay dia mahatsiaro fa natsoinao hiala sasatra amin'ny mpanomponao rehefa natanteraka ny fiazaka zany eto amin'ny fandrarotana ity. Andevan'izy ireo ny fiainana mandrakizay izay fanampanantenanao. Da io ny fiangonana Ray Manontolo mba hita ny halehibe ny teninao manome toky anay ny amin'izany fiainana mandrakizay omenao an'izay rehetra mpandresy kandresena ny herin'ny fahafatesana. Da io ny vady aman-janaka ny Ray aman-dreny izay nilaozany ianao no ameny banga rehetra sy andraindraikitra ao anatin'izany. Da io ny sinodaparitany eto Menabe izay banga Ray aman-dreny nefa anao ny asa fa mametraka olona hanao ny asanao ianao. Da io ny fiangonanao ny kristiana rehetra izay firaisaina eo anatrehanao Jesosy Kristy Tompo, sotra Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia hitantsika amin'ny Apokalipsy 7. Apokalipsy 7 vakitsika manomboka amin'ny 5 zany ary faranatsika amin'ny 12. Bokin'ny Apokalipsy 7 ny 5 hatramin'ny 12. Teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia hitako fa ireo nisy olona betsaka tsy tamboisaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny forom-pirenena sy ny olona ary ny samy hafa fiteny nitsangana teo alohan'ny seza fiandehanana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry, ny akanjo fotsy lava sady ny tana sapany fia teny an-tanany. Dia niantso amin'ny feo mahery izy na hoe ny famonjenany eo an'Andriamanitsika izay mipetraka eo ambony seza fiandehanana sy eo amin'ny zanak'ondry. Ary ny anjery rehetra nitsangana manodidina ny seza fiandehanana mba miloholona sy ny zava-mananaina 4 dia nakoka teo alohan'ny seza fiandehanana izy ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe amen. Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny faherezana mandrakizay. Amen. Zany hiran'ny mpandresy zany ry havana ny tenin'Andriamanitra tiako fampizarana amintsika amin'ity fotoana tolakandro ity. Anisan'ny manana ny toerana lehibe amin'ny fiainantsika kristianina ny fidirantsika amin'ny fiainana mandrakizay ka hialantsika sasatra anomezan'ny tompo antsika ny fiainana maritra mandrakizay. Ny finoana kristianina rery ihany no mampanantena fa zay rehetra mahatanteraka ny fiazakazahana, zay rehetra ny tahiry ny finoana, zay rehetra ao amin'ny tompo dia mpanantenan'ny tompo ny satroboninahitry ny fiainana. Ary zany satroboninahitry ny fiainana zany no iarahana koa amin'ireo masina marobe amin'ny an-danitra eo anolohan'ny seza fiandehanan'i Jesosy Kristy. Tsy mahazatra antsika ry havana ny fahafatesana ary tsy zoviana amintsika ny fahoriana, fa na ny fahafatesana ny fahoriana dia lalana anankiray koa hitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika ka hidirantsika amin'ny fiainana maharitra mandrakizay zany. Hitan'ny apôstôly Jaona reo martyr, reo izay natanteraka ny asany teo anatrehan'Andriamanitra ka natsoy ny tompo hiala sasatra amin'ny seza fiandehanana, miakanjo fotsy lava miaraka amin'ny sapany fia eo anatrehany seza fiandehanan'Andriamanitra, mihira ny hira-pandreseny. Ary zany hira-pandreseny zany ry havana midika fa resy ny herin'ny fahafatesana
mitsangana eo ambony sedra-piandianana miaraka amin'ny tompo ny mpanombo. Zany koa no ampahirizana antsika ity fotoana ity, na dia mahafehintsika aza ny fisarahan-toerana, na dia mahafehintsika aza ny fisarahan'aina, na dia mamitsika aza ity fiainana ity, dia mampanantena ny tompo fa manome fiainana tsara lavitra ho an'izay rehetra natanteraka ny fiazakazahana izy. Natsoy ny tompo hiala sasatra mandrakizay ao aminy ny mpanompony rehefa natanteraka ny zara fanompoany, ka itenenany aminy midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary ao anatin'izany ihany koa no ahitantsika ny sary izay omeny mijaona apôstôletsika eto, hitondrany ny palma miditra ao amin'izany seza fiandianan'Andriamanitra izany, androan'Andriamanitra ny akanjo rehetra mba ho akanjo fandresena hitafian'ny voninahitran'Andriamanitra. Tsy mahaberesaka ry avy ny fisarahana, nefa koa ny tenin'Andriamanitra rery ihany no mampiorina antsika amin'ny zavatsarotra izay lalovantsika ankehitriny. Tenin'Andriamanitra izay manome toky antsika fa ny mpanompony izay nahatanteraka ny asa, ny mpanompony izay nahatanteraka ny fiazakazahana, dia entiny tompo miala sasatra amin'ny fialan-tsasatra be voninahitra ao amin'ny seza fiandrianana. Manaraka azy isika rehetra rehefa tapitra ny andro hiditra ao amin'izany seza fiandrianan'Andriamanitra, misy ny fandresena, ny fahafatesana mandrakizay izany. Jesosy ry avy nampahery antsika rehetra ary ampahery ny fiangonany koa, ahafahantsika rehetra mahatsapa, ahafahan-tsirery isika, na dia eo aza ny fahafatesana fa miaraka amintsika mandrakariva ny tompo. Jesosy izay efa niantso ny mpanompony nanome antsika azy nandritra ny fotoana lava, izy koa ny mampahery antsika rehetra amin'izao vanim-potoana sarotra alehantsika izao. Amen. Iarivavatsika. Tsy mety mangina ny fonay ry Jesosy Kristy tomponay, satria tsapanay ny halehibe ny fitondranao, tsy mitanisa ny fahadisoanay fa mamindra foanay mandrakariva, ary manome anay fialan-tsasatra koa, ary fialan-tsasatra izay ahafahanay misitraka ny fiainana mandrakizay fanampanan-tenanao. Vaoranainao nanomezanao ny mpanomponao Président Velomahtombo, tsy ho an'ny fiangonana ihany fa ho an'ny fianakaviana koa, nanitena tamin'ny androm-piainany rehetra ary natanteraka ny zara fanompoana. Dia taio ny fianakaviana, taio ny fiangonanao. Anaranao ry Jesosy Kristy tomponay mametrahana izany babaka izany. Amen. Tsara lovat Jesosy larakira folo sy dimanjato. Dimy amby folo sy dimanjato. Yes,